ça va, député Nina. Oui. Querer topiu. Zakaria. Nah, dia tahu bila ni kan. Tapi dia orang. ¿Cuántos años? No. Ai, não tem nada, Hai. Hai sa gini nani? Namin. Cukup ya. Ariano.
Aisti. Merci Jean-Siam. Ohatra hoe nampôzipôzy natao amin'ny saly lato fa defa ato ny olona VIP io zany dia mbola tsy tonga ny akamarony fa raha orinakao zany dia tazanareo fa efa feno tena feno tanteraka mihitsy zao le lapa ary dia tena zay nampiry nanomboka satria tokony tamin'ny romo zany tamin'iray vomy vavady fa hitanareo koa fa ao velany eo koa tena atamina embouteillage dia tena mitrasika ny olona tsotra dia io zany dia toerana anaovan'ny ampavela kabary rehefa kelikely eo
mpandrara maro olona manakaja maro olona manany toerany misy avady amin'ny faritany ny Antananarivo moa no mena fotoana tamin'indraikitoraka ity fa mahita veto hoe mety misy olotena avy any amin'ny Fianarantsoa ve ato Mahajanga Antsirabe Taranaka efa voatonona tena daholo atsika Antananarivo fitateram-paritra maro no nataon'ny filohandry Rajoelina tao anatin'ny herinandro maromaro vitsivitsy izay ho averina amintsika eto ary izay fitateram-paritra izay taizany ireo toerana nandehanany ary mamy ny olona raha ity filohantsika anankiray ity mamiotsy tiany olona tiany manodidina azy tiatsika ihany koa ve tsy hay anankiray atao anatin'ireto rakitsara izay nomana ireto izany rehetra izany ny toerana ilay rehetra izay lalehan'ny filoha Andry Rajoelina. Jery finaritra tompoko. Endriky ny fitiavana izany ary endriky ny fihavanana sy ny firaisan-kina ihany koa. Araka ny hitantsika tamin'ny sary teo dia vahoaka be dia be no tonga nanolotra hatrany amin'ny faritany ary eto Antananarivo ihany koa tsy abakan'izany ka te anontany tamintsika ireo ve nisy ny tabazana vola tonga teto sa tamin'ny fitiavana? Tamin'inona na tongavanareo? Satria fitiavana ihany koa no lehibe indrindra mazava ho azy ao anatin'izay fitateram-paritra izany atsika eto Antananarivo dia mbola ialana itsiny ihany ho an'ireo olona izay tsy tafiditra ao ivelany ao satria maro izy ireo ary sahirana tokoa hoe zay efa lavitra fa amin'ny fotoana manaraka atsika tsy mbola misy ny fotoana iarahantsika amin'ny filoha Andry Rajoelina iarahana amin'ny fotoana sy toerana manaraka ihany koa ao anatin'izay rehetra izay hotritsika ihany ny fiarahana ho amin'ity anio ity iza ny efa tahitan'ny filoha Andry Rajoelina iza hoe nareo iaty ve fa mba tia haniry any filohantsika tompoko? Amitsika ato
rehefa tsindrin-daona isika menaka Selama biatan dari gue, mau tahu gue, sejak dia rufa serai, nuwa dia isau siangau, siapa kami pandau, fairai madak sai, mana sakseman, kalaman zat desau, manisa gua, cepat sewa. Dia akan meneronkan satu titik sikitnya. Awan, bisa, dua. Satu berprenya di Gozade, bisa dua. Bisa dua.
misy famatagnana manokana efa hitanareo eto ngamba ny farambarakalifatsika amin'ny écran le logo vaovao famatagnana manokana zay misy ny litera A fa hitanareo enan'olo izy fa mba tiako mba alefa eto amin'ny écran eto efa ay fa eo ariny io za moa tsy mety areny arina fa nen'olo ihany fa zay lafa momba ny lafa zay arinany koa arinany foana sady ny arina no ariny taona dia azavaiko aminareo zany a fa mikasika an'io famatahana vaovao io ny litera A dia fiatombohan'ny anarako satria izy moa ny anarako zay fampanapanampiny anarako ihany dia ny litera A ihany koa dia fiatombohan'ny apity izay misy telozoro ny telozoro dia mampiseho ny firaisakina sy ny tanjaka dia hitanareo anatin'ny litera A io fa misy manondro ny lalana zay diavintsika ny litera A ao anatiny ihany koa dia mariky ny famatorana sa maso lazainy zalahy hoe pampikely fa lazaiko anareo fa nimatrika ankehitriny na pianarana tena ka hitatsika ao a ny masoandro mibosaka ny masoandro dia mitondra hazavana ary mandrisy ny aiziny tara-pahazavana ho an'ny Madagasikara hiatrika ny maraina vaovao ny firenetsika ka mifanariko dia ny masoandro io no hitondra masoandro isaky ny tokantrano ny masoandro ho an'ny vaoka malagasy tsy vadileo tompolasy tompivavy zavatra roa ihany fa tsy telo roa no safidianiko amin'ny fiainako dia ny fianakaviako ny vady amazanako izany sy ny fireneny dia ny vahoaka sy Madagasikara koa raha misy maniratsira sy manenjika ireo dia mijoro aho tsy misy olona afaka atao maniratsira na ihany koa manenjika an'ireo zavatra mahasafidy roa ireo ary ho ampiaritsika sady efa nampiariko le teny sokatra masina teny hoe reseo amin'ny sony ratsy ary zany dia milalanareo fa ny ratsy dia tsy maintsy ho resy ary ho resy ny fahazavana ny aizina tompolasovivavy raha misy zavatra tena manoana ny foko dia ny fanaovana tsinitsina ny ankizy sy ny fianakaviana amin'ny ankapobeany ary izany indrindra no mahasarym-piaro aho rehefa ny ankizy no ampidirina amin'ny ady lapolitika satria ninonina fanenjehana atao dia raha zany eritreretinareo hoe ampelitra za tsy hevitra amin'izany mihitsy fa vo maintsy amin'azy indramiko ny teny sokatra masina ao amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fa raiky amin'ny roapolo manao hoe raha Andriamanitra momba atsika dia iza no asakanatsika tsy misy asakanatsika tompolasy tompovavy ny zava-misy anefa dia ty raha ny fomba fisainan'ny mpanao politika mantsy no hianteherana dia tsy tehito itsony amin'ny raharam-pirenena ny tenany fa noho ianao noho ianareo no mifatokisanao boaka malagasy ianareo namako rehetra no mbola mampizoro ahy eto androany ijoro amin'ny firenena ary ijoro ho anareo hitako taratra tao anatin'ny fitsizipafitra izay nataoko fa tena lalipaka tokoa ny fahatrana
mianjaty amin'ny vahoaka malagasy ary ilaina fanarenana ny firenena, fanarenana miainga any fotony ary manana ny hevitry manokana mikasika an'izany fanarenana zany. Fanarenana ho ia fa tsy fanorenana, tsy atao ambony latabatra izany fanorenana zany, tsy atao eny an-dalambe fa amin'ny alalan'ny fitondrana vahaolana matipaiky, maritra ary manara-penitra. Miainga eny anivon'ny commune izany, ny tenako dia fantatrareo fa efa be ny tanàna, fantatro ny fampandrosoana tokony hoentina sy ny foto-drafitrasa tokony ho apetraka isaky ny commune manerana ny Madagasikara. Tamin'izaho mitondra ny firenena dia tia fampizara aminareo fa betsaka ny tsy nahatoky ny be ny tanàna tamin'izany fotoan'izany ka nilaza tamiko hoe Monsieur le Président, esory ireo be ny tanànareo dia soloy PDS. Tsy nanaiky n'izany ny tenako, tsy nanaiky mihitsy satria efa be ny tanàna, za tsy akizary ny be ny tanàna fa anampy ny be ny tanàna. Ary indrindra tamin'ny fotoana ny fetezamity dia napekarina ny fanampiana nomena ny commune tsirairay avy. Alohan'ny tsika hitatana eo dia hitanareo ny anaovako azy. Eto dia milaza fa vonona ny aray asa miaraka amin'ny be ny tanàna rehetra, ninona tokony misy azy. Ary eto dia misaotra ihany koa anareo be ny tanàna izay tonga marobe ianareo tonga avy any amin'ny faritra rehetrarehetra any manerana Madagasikara tonga eto mba manasa anareo be ny tanàna mba hitsangana sy asitsika orakoraka marobe ho anareo be ny tanàna rehetrarehetra tonga eto tokola. Be ny tanàna avy lavitra izy ireo, za dia vonona ny aray asa miaraka amin'ny be ny tanàna ary vonona ihany koa ny ampandroso amin'ny firenena. Tonga tokolasy tokovavy, tonga eo amin'ny sampandalana tsy azo idirana i Madagasikara. Noho izany dia manana safidy roa isika. Na isika miandry dia miaina tsy mandray andraikitra, dia manohy izao fanatrana lalina ianantsika izao. Resa ie na isika manova amin'ny fitantanana sy mandray andraikitra amin'ny hoavy ekena fa tikena tsy maintsy mijoro isika, tsy maintsy mifammetanana ary tsy maintsy mandray fanapa-kevitra. Koa mitodika aminareo ianareo zoky ray aman-dreny, ianareo tanora nalana vavy, ianareo tsara sitrapo, ianareo tanora manao antsoavo aminareo ianareo izay resy lahatra, eny na dia ianareo tsy resy lahatra azy, ianareo izay matoky, ianareo izay vonona andrafitra no avy Madagasikara. Raiso ny tanàna, ifandray tanana isika hiaraka ampandroso any Madagasikara. Koa ho pramianala isika izao andronareo ary ianareo tokoko. Vonona be ianareo e! Vonona be ianareo e! Vonona be Madagasikara e! Ny faniriko mantsy dia ny amerenana ny famendrehan'ny Madagasikara sy ny Malagasy ary averitsika iredareda ao am-potsika ny afo ny
ampo-pireneny misy ao apotsika tsirairay azy. Ny fanirivo dia iverina atokony mpitondra ny malagasy ary hipetraka ny asy ny mahafoa pireneny. Ny fanomezana danja ny asa-panjakana, ny fanajana ny teny mena indrindraindrindra, zany ny tokony averina eto Madagasikara. Rehefa miteny ianao ny tokony hotanterahana. Koa manana finoana isika amin'ny hoavin'ny Madagasikara. Manana fijery lavitra isika. Andao horaisitsika toy ny tany voavadika ny hoavy, tany vonina iasana, ka dia ho lasa tany amokatra i Madagasikara. Zany ny faniriana tsika ho apetraka. Isika miaraka mantsy no andrafitra ny lalana itondrana ny fireneny ho any amin'ny hoavy manihatra, satria isika mibanjina ny rapitso izay manomboka anio, izay atobitsika androany. Tsy safidy izany reny, tsy safidy fa adidy tsinona ny fampandrosoana pitsika, adidy ny fampandrosoana ho an'ny firenena. Ny vahoaka no tompony fahefana, ny vahoaka no manome azy, ary ny vahoaka ihany koa no maka azy. Ny vahoaka no izany no mamerina ny lakile. Ka ho averina ny lakile! Efa nifirehako a. Ahoana hoe? Averina fa tsy averina e! Ny tolona ho an'ny tanindrazana dia fanolora-tena, adidy fa tsy voninahitra. Izao no ambeteniko ho an'ny zanako Roland sy ny zanako vavy Ilona. Tsy misy fandavan-tena lehibe indrindra noho ny famonjam-tena anompo ny tanindrazana. Araka ny teny soratra masina hoe amin'ny Koretianina 12 hoe fa ny fitiavana no lehiben'i Jesu. Izany teny izany dia ny ainanay mianakavy kely. Afitsika ihany koa ny ampitaina ho aminareo namako rehetra, fa indrindra ho an'ny vahoaka malagasy. Koa raha tianareo dia mba fampizaraiko aminareo izany teny izany. Fampizaraitsika nareo rehefa avy eo misy calendrier omenanareo. Ao anatin'ny calendrier io dia misy an'ity teny misoratra masina ity. Mba avakio io na dia indray mandresaka herinandro fotsiny azy. Dia rehefa mba avakio nareo dia mba tsaroa hoe any zay ny présidentanay. Zao ary le vaky ny teny ny Koretianina 13. Ny fitiavana dia sady mahapo no malemy fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina, tsy mananao foana, tsy mieboebo, tsy manao tsy mendrika, tsy mitady loazy, tsy moratezitra, tsy manao angolo-po, tsy mifaly noho ny sy fahamarinana ataon'ny olona, fa mifaly noho ny fahamarinana. Manaratsiny ny zava-rehetra, mino ny zava-rehetra, manatena ny zava-rehetra, mandefitra ny zava-rehetra. Fony mbola zaza aho dia miteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny lehibe aho dia mialaka ny fahazazana. Ary ankehitriny dia ireto telo reto ny toetra, ny finoana
ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe Jesosy. Iainanay zany, iaina isan'andro, ary mba tiako koa mba iainanareo. Izany rehetra zany no natonga nitsangana ka andray andraikitra, tsy amin'ny alalan'ny kabary fotsiny ihany fa amin'ny alalan'ny vina IEM izay ivadika ho programa ary ataontsika velorano fa zay rehetra lazaina dia ho tanterahana. Matoky ny tanora, ny fahavononana, ny fahaizany ao, matoky ny fahendren'ireo ray aman-dreny, matoky ihany koa ny fahendren'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Mila renina ny elanelana ara-tsosialy misy eto amintsika mba hisy fitsinjarana ara-drariny ny arena eto a Madagasikara. Tsy maintsy asongadina ny vahaolana azo toto-saina sy ampiarina. Ny resaka lehibe nisy mantsy teto amin'ny firenena dia tsy nisy ny fisian'ny programa ny raisana izay nitondra ny firenena tamin'ny vahoaka. Ny tsy fisian'ny mpanomanana matoky teo amin'ny mpitondra rehetra ny fandimby. Izany ny antony mahatonga antsika mbola ao anatin'ny fahantrana lalina toy izao. Tsopoko aminareo fa tamin'ny taona 2010 dia ekeko fa tsy niomana ny hitondra firenena fa ny tany ny fitiavakan-drazana, ny finiavana sy ny finoana fa na dia izany azy dia nanangana fotodrafitrasa maro isika toy ny hôpitaly manara-penitra manerana ny nosy, ny tranon'oro, ny coliseum, ny kianjan'ny maki, ireo lapan'ny tanàna maro manerana ny nosy, ny trano-bokon'olona, ny kianja manara-penitra sy ny maro sy voatanisa. Tsy niomana tamin'ny taona 2010. Fa ankehitriny Andry Rajoelina tamin'ny 2009 tsy Andry Rajoelina 2018 tokoasa voasedra niova aho, niomana aho ary indrindra vonona aho ankehitriny ity aho. Maro ny tanjona sy ny fepetra tsy apetraka eto amin'ny firenena. Maro ny programa anazy mbola holazaiko aminareo fa zavatra vitsivitsy ihany no holazaiko androany. Ny voalohany dia zao, raha sitrapon'Andriamanitra ka ho tonga ny fotoana dia zao ny fanapa-kevitra ho raisitsika voalohany. Mba hainareo ve ny budget amin'ny Sénat, ny vola lanina ao amin'ny Sénat na ny antenimera no olona 25 milliards d'ariary isa-taona, 25 milliards d'ariary. Afaka anaovana zavatra be dia be izany. Ka ny fanapa-kevitra voalohany raisitsika dia hofoanatsika ny Sénat. Hofoanatsika ny Sénat. Ny tombotsoan'olona vitsy dia ho ataontsika ho tombotsoan'ny vahoaka sy ny tanora malagasy. Zao mantsy ny zavatra misy. Ho ataontsika inona ny 25 milliards d'ariary. Ny 25 milliards d'ariary dia ho anaovantsika université spécialisée manerana Madagasikara.
fanaona hoe ianareo ny université zao ny zavatra misy 80 000 ny isan'ny bachelier isa-taona 80 000 mba fantatrareo hoe firy fotsiny no afaka midina amin'ny université 100 8 000 10 000 marafabetsana dia makaiza zany 70 000 makaizy reo tanonareo inona nataony reo tanonareo dia zay kaparenana le atovavy za manana licence monsieur le président hoy izy efa tsy maintsy mivarotra trondro miantsy fa tsy zavatra eny mitazana koe trondro miany aloha fa zao makaiza zany ireo ampy ireo olona tsy tafiditra ny université maro ny mpianatra avy any amin'ny faritra mandany vola be ny ray aman-dreny zay vao mba afaka mianatra aty Antananarivo mandany vola be dia zao ny tsika raha université ray efa vitako amin'ny plan ao avy ny fotoana ampisehoako anareo an'izany ny université anankiray 4 milliards d'ariary université manara-penitra zany foananao zany ny sénat université anakeny ny vitatsika ao anatin'ny herintaona université anakeny natoko 6 millions de dollars zany ary asitsika université spécialisée ary anapatra reo mpapiofana manokana avy any ivelany zay anamafy ny formation ny tanora malagasy matsitosay maresy ny comoriany maresy ny afrikany maresy ny mauriciany maresy ny avy any amin'ny Seychelles zany ny zavatra tiatsika atao eto amin'ny firenena ity zavatra vitsivitsy any nolazaiko aminao anisan'izany mikasika ny tsy fandrampalemana izay mampikaikaika ny besiny maro ankehitriny anisan'izany koa ny kidnapping foanasika ny kidnapping tenanaroa za tsy teny volana manjary ohatrany sasany fa foana fotsiny hoe tsy maintsy foana io ka ny fepetra ataotsika dia zao mba azonareo an-tsaina ave tamin'ny andro ny teteza miditsika tsy nisy fanampiny tsy nahavola avy any ivelany na vita hélicoptera tely hiadivana amin'ny asandary za dia efa miteny fa apetraka aminareo ny fanampy fa hélicoptera folo farafateny nataotsika efa Madagasikara hiadivana amin'ny asandary teo adivana amin'ny tsy zany ny zavatra ataotsika sy apetratsika eto misy mipepetra maro afaka raisina sy tokony ho atao mikasika ny angovo za dia milazanareo fa tena varina nandeha tany mitety any Madagasikara betsaka ny olona ny tokantrano tsy misy reto zany jiro zany tsy misy za tena nandro tamin'ny soa tsisy rano fa dia soana androno zany ny zavatra nianako tany hitako daholo zany dia rary ny vely raha amin'izao taona 20 zao dia 5,100 fotsiny ny malagasy mahazo herinaratra 2018 valamy 20 taona tsika no niverina ny fahaleovan-tena 20 taona tao anatin'izay 20 taona zay 400 mégawatt ny famokarana herinaratra mamatsy ny herinaratra eto Madagasikara ny fanamby meko atsika efa taona 5 taona no niasa niaraka tamin'ny mpanokatra herinaratra fatadaza maneran-tany ny fanamby meko atsika ary olazaiko aminareo eto androany omeko ny atsiprieny amin'ny manaraka fa ny zavatra natao tao anatin'izay 20 taona zay dia ho tanterahantsika ao anatin'ny 5 taona ka ho avy reny
mifankana herinaratra eto Madagasikara. Zany fanambo apetazay tsy vitan'izany fa ho ataontsika miena ny vidin'ny herinaratra. Zany ny zavatra tsika midina ny zalahy miakatra fa le tsika midina zay ny zavatra ataontsika midina ny vidin'ny herinaratra. Ny namana tsy zavatra mahakasika ny vahoaka, tsy zavatra mahakasika ny besimary dia mahakasika ary mivaly ataontsika koa io e alefa tsikelikely eo mbola betsaka masy ny zavatra olazainy mikasika ny tanora dia nilaza taminareo atao hoe fantatro ny olana sedrany tanora eo amin'ny famponana azy, eo amin'ny tsy fananana azy ny fijaliany vehivavy. Ka za dia efa vitako ihany koa niteditra azy fa anokatra sy anome fond manokana ho an'ny tanora ahafahana manorina asa manerana ny faritra sy manerana ny Madagasikara. Anampy tanora, mila tanora mitovy heviteritra aminao i Madagasikara, mila tanora manana viny i Madagasikara, mila tanora tia tandrazana i Madagasikara. Marina sa tsy marina ho ianareo e? Marina sa tsy marina e? Betsaka ny zavatra tiako lazaina, betsaka ny fepetra tiako no atao, fa anisan'ny fepetra misy fepetra vitsivitsy ireto mba ho tanysaka aminareo. Apetratsika ny fanamby fa efa vonona ny vola amatsina ny teti-kasa anatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Ny fametrahana fepetra amin'ny fambolena amin'ny velaraka ny goavana hitondrana amin'ny fahafitahtena ara-tsakafo. Ny famerenana ny tany tandalana ho ataontsika izany. Ny fampirisihana makany amin'ny fitsarana tsy mitaniva satria mijaly ny olona ankehitriny enao manana ny rariny indray no migadra ankehitriny, enao tompotany indray no enjehana ankehitriny. Rehaka daholo reny. Misy olona ohatra zay tany Iosy dia ny olona tanto folo reo zao ny olanao izy monsieur le président. Rehefa tonga ny dara dia angalahany ny ombonay, hitanay ny ombonay avy eo hoe ariny fivarotan'ondry dia miantso ny tanjo filaminana zay. Reo ny ombonay, reo ny numéro. Inona zavatra mitranga ho ianareo? Le olona tompony ombondray no migadra. Zany ny firariny, zany ny filareniny, zany ny mila fanapa-kevitra hevitra. Za aloha dia maza aminareo fa tsitsitsy maza aminareo anzany. Ho ataontsika ny fanatsarana ny fampanjakana rehetra satria mipiasa mpanjakana dia mpiasam-bahoaka. Fa ianao makany amin'ny raom-panjakana indray ankehitriny no voakitakita. Zany tsikeny zany ho ampiatsika amin'ilondolo zany ny fanamafisana ny fiarovana ny olona sy ny fananana, ny fiarovana ny fananatany mba tsy bodin'ny olona ny tany, ny fiarovana ireo tena marofo, ny fametrahana fandrindrana vaovao eo amin'ny lafiny fahasalamana. Manana programme tsika fa ho avy ny fotoana ilazaiko an'izany. Ny fijerena ny raha-pianarana, fampianarana manerana ny Madagasikara, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanasogadinana ireo mpanao fanatanjahantena, ny fanombola volana ireo mpanao asa tanana mba ho tena ho matianana, ny fanaovana ny fizahatany mba ho sehatra ny fampandrosoana ara ekonomika. Zany zavatra rehetrarehetra zany no ho ataontsika sy ho ajaontsika eto amin'ny firenena. Fa mbola ho avy ny fotoana ilazako amin'ny tsipiriany sy amilabelarako zany aminareo. Ny tantsika masy dia tokana ny ampandroso any Madagasikara ao anatin'ny fotoana siny. Raha tsy maraindray ndraikitra matsy isika dia iza no angasantsika anao izany. Raha tsy mitondra vahaolana isika dia iza no anao izany.
ny fitiavatanindrazana dia ny fitsonjovana ny vahoaka sy ny firenena. Tompokilahy sy tompovavy, misaotra anareo rehetra amin'ny fatokisanareo any Madagasikara. Misaotra anareo rehetra amin'ny fatokisanareo napetrakareo amiko sy ny mbola ho apetrakareo. Tsapaka ny fanehoanareo izany amin'ny alalan'ny fitiavana. Tsapaka fa manana fitiavana ianareo. Tamin'ny tsiparitra nataoko dia maro taminareo no nanao ditongotra lavitra nandritra ny ora maro. Tao ny ampitarakana, tao ny namakivaky loasa, fa nanamarika manokana ilay renim-pianakaviana valim-potoana nandady tanimbary te hifankahita tamiko sy hifanatry tavaniko ary niteny tamiko izy hoe président tsofoky rano ianao. Zay niteny eo ray aman-dreny. Tompokilahy sy tompovavy, ry malagasy namana, rehaka ny ansonareo. Toa ny tompokaponga miredina ao anatiko ka mandona ny foka. Voaraiko hitsodraninareo avy aminareo ray aman-dreny rehetra ary mitsodrano zava-mahery. Koa ity aho manoloana anareo androany. Efa navanareo aho fa hipetraka ho vahoaka ho any Madagasikara. Hitondra vahoaka ho any firenena. Amerika amin'ny fahatenana fa tsy hitondra ny fahankana. Mba ampiverina indray ny fitiavan-tanindrazana ao am-potsika tsirairay avy. Efa tonga firenena mandritra amin'ny 5 taona. Koa tsy voninahitra, tsy tombontsoa manokana, fa te hitondra fahampandrosoana amerina Madagasikara amin'ny toerana misy azy. Antidy sy antso izany, malagasy ray aho, malagasy reny, teraka teto Madagasikara, ary fitiavan-tanindrazana no mikirina ao anatiko. Ary eto Madagasikara ny tanindrazako, eto Madagasikara ny fiainako. Ny fiainako manontolo dia atotro amin'ny firenena, ary ataoko ny ezaka rehetra izay tatry ny eko ampandrosoana any Madagasikara malalatsika. Koa atoany rehetra soaray izao andrazeo dia manatara vola ofisialy fa manokana ho any tanindrazana fa hirotaka hifidina firenena.
iaraka satria dina iombonana ary no iarahantsika ankehitriny ary isika rehetra tsy maintsy mandresy misika